Aoka ivavaka isika rehetra. Ankasitrana feno ianao Tompo Andriamanitra amin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy izay mampivelatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Ifampizarany sosiny tsara mba hananan'ny olona famonjena mba ho takany mandrakariva fa efa nosoloan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy ka dia miaina ao amin'i Jesosy, manana anjara ao amin'i Jesosy, ka rehefa manana anjara ao amin'i Jesosy dia izy amin'no zanaka manana fiainana mandrakizay. Dia ho tahinao manokana ny Fiangonana Loterana Malagasy, ny fiangonana kristiana rehetra maneran-tany na aiza na aiza. Dia ho tahina koa izay rehetra manaraka izao fampianaran'izao fatononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Amen.
Faly miarabantsika riavana indrindra isika zanaky ny fiangonana loterana malagasy nahatratra izao 10 taona ny famisarana amin'ny mahasoa ho fampilarana ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ity tambajotra serasera izay napetrako ny tompo ho amintsika ity. Ny fiadanan Jesosy manokana tononona amintsika tsirairay avy ka samy ezakitsika ifampisara, ifanampy ary fampita mba hampivelatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra antsika koa nanome anjara zay manana ny lohahevitra hoe ny aina solo ny aina ao amin'ny Exodosy 1:20 andininy 7:20 tarafina amin'ny famelan-keloka ao amin'ny Jesosy Kristy araka ny Matio 4:20 ny andininy 20. Io no anjara fampianarantsika ndray amin'izao ankehitriny izao. Izara telo lehibe ny fampianarana arak'izay everako azy, ka ny hojerentsika voalohany dia anao famaritana fo isika mahakasika ny voambolana matanjaka anankiroa hoe ny aina sy ny famelan-keloka. Ny faharoa dia hojerevantsika ndray ny tontolo fototra iseho ny aina solo ny aina sy ny endrika iseho ny famelan-keloka araka ny soratra masina. Ary mifarany hojerevantsika dia ilay novum testamentum nentin' Jesosy Kristy arak'izay voafaritra izao fampianarana izao ao amin'ny Matio 4:20 ny andininy 20. Andeha hojerentsika ny famaritana fohy ny amin'ny hoe aina sy ny famelan-keloka mba ahafahantsika rehetra mamaritra sy makalesona ny fampianarana hoe aina solo ny aina tarafina ny famelan-keloka ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha ny aina ny resantsika dia miresaka betsaka izany ny soratra masina manontolo, nefa tsy hivelatra lavitra amin'izany tsika fa raha jerentsika manokana amin'ny famoronana dia tazana fa Andriamanitra no nampisy ny aina teto amin'izao tontolo izao. Talohany nampisiny Andriamanitra ny aina dia tontolo kaotika, zany hoe tontolo tsy misy endrika, tontolo tsy misy aina zay mitazantsika talohany namoronan'Andriamanitra ny zavaboary rehetra. Tazana fa Andriamanitra tao amin'io Genesis 1:1 ka hatramin'ny 7 io dia izy ny nampisy ny aina. Torak'izany koa ny tamin'ny manga zay ny volavolainy nasiny lay antsoina hoe Neshmat Hamaim, fofinaina, dia tonga Nefesh Haya, tonga olombelona na tamin'ny manga mananaina. Hitatsika zany fa ny aina dia sady an'Andriamanitra no avy amin'Andriamanitra, mbola Andriamanitra ihany koa no miazona ny aina. Hitatsika zany ao amin'ny Joba 12 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Io tazantsika ao amin'ny famoronana hoe Nefesy io, rehefa mijery ny fampianarana isika dia tazantsika fa ampiasain'ny Exodosy koa io voambolana Nefesy io androny ny aina na ny fanahy na ny zavaboary na ny olona manontolo miaraka amin'ny filany sy ny fihetseham-pony rehetra. Dia hitatsika fa zay no andikan'ny Exodosy ny amin'ny antsoina hoe Nefesy na ny aina. Noho izany raha avy amin'Andriamanitra ny aina dia mazava fa masina sy sarobidy. Raha ma olombelona tsika manokana fotsiny, raha tsy eo zany lay Nefesy Haya zay nataon'Andriamanitra dia olona tamin'ny manga ihany sika, zany hoe olona tsy misy aina fa tamin'ny manga voavolavola. Fa rehefa napetrak'Andriamanitra tao amintsika lay Nefesy, lay aina, lay mahizy azy ny olona manontolo, dia tonga olombelona masina sy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Raha fitininy zany Nefesy dia tsy hafa fa anondrona ny aina zany, ny fanahy zany, ny mahazavaboary ny zavaboary zany, ny mahaolona ny olona sy ny momba azy manontolo ny aina. Ny aina dia avy amin'Andriamanitra, ary raha avy amin'Andriamanitra ny aina dia izy ny nanao ny aina ka nomeny antsika ny aina
mba hatonga ny zavaboary ho mananaina. Zay ny voalohany. Ny faharoa, ny famelan-keloka indray dia avy amin'ny teny hebreo hoe seliha, famelan-keloka, famitsoran-keloka, tsy fahatsiarovana ny ota intsony, fandrakofana ny ota mba tsy ho tazana intsony. Zany ny famelan-keloka. Eto de mitovy lanjakevitra sy famaritana amin'izany ny adikany teny grika hoe afesis, mamafa, manaisotra, manafaka na mamaha. Zay ampifandraisa amin'ny Mateo amin'ny teny grika hoe afes amartion, afes amartion, fanesorana na famafana ny ota na ny fahotana, satria ny amartion moa dia fantatsika fa ota zany na fahotana. Ny famelan-keloka dia voambolana tsy mba fampiasan'olombelona fa an'Andriamanitra irery ihany. Noho zany raha an'Andriamanitra irery ihany tahaka ny voambolana hoe baraza nampiasana teo amin'ny famoronana, ny famelan-keloka zany dia tsy mba bilateral, zany hoe ifanarahana tonta, fa fanekena unilateral, zany hoe fanekena vertical, fanekena na Andriamanitra rery ihany ny tompony. Raha ny soratra masina manontolo dia manindry fa ao amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra ny famelan-keloka. Ampitahantsika zany amin'ny Salamo 77:7, Daniela 9:7, ary Matthieu 5:20, sy ny Asan'ny Apôstôly 10:17. Araka zany ny aina, ny famelan-keloka dia tsy mba asan'olombelona fa asan'Andriamanitra manokana zany, avy amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra. Mifamato ireo satria ny olona voavela heloka raha teo no velona, manana ilay fofinaina mahavelona, azo adika tsotra fa fahavelomana. Araka zany ny famelan-keloka. Ny famatoran'izy roa zany dia mazava fa samby avy amin'Andriamanitra izy ary mifampiankina, satria ny olona voavela heloka no olona manana aina, olona manana fahavelomana. Ireo no famaritana fohy sy tsotra azo amaritana ny amin'ny antsoina hoe aina sy famelan-keloka. Ny faharoa hojerevantsika mba hahafahantsika manakatra ny hevitry ny fampianarana zay tiany mpanolotra atolotra, dia hojerevantsika koa ny amin'ny hoe ny tontolo fototra isehon'ny aina, solon'ny aina sy ny endrika isehon'ny famelan-keloka. Raha mamaky ny Exodosy isika, satria fampianarana moa dia tsy maintsy mampiasa voambolana fototra isika anakarantsika ny amin'ny tena hevitra ny fampianarana. Zao no andikany teny hebreo ny amin'ny atao hoe aina solon'ny aina, nefesh tahat nefesh, aina solon'ny aina. Misy mpampiaky-teny na preposition matanjaka eo antsoina hoe tahat, ho solo, ho toy ny, noho ny. Zay ny dikany atao hoe tahat amin'ny hevitra ilany, fa manana hevitra maro moa izy io. Ny tahat na ny mpampiaky-teny tahat dia manindry fifanakalozana, exchange, zany hoe ny aina latsaka dia soloina aina alatsaka koa. Zany hoe raha nisy nandatsaka aina dia tsy azo soloina afa-tsy aina koa no solony zany. No zany zany ny aina asolo aina, ny aina atakalo aina. Zay zany no hevitry ny hoe aina solony aina. Raha mamaky anio soratra masina io sika dia toa mahatsiaro lay antsoina hoe lex talionis, avy amin'ny teny latiny zany, lalàny valifaty, tsy maintsy mifanaraka amin'ny heloka be vava ny sazy zay atao. Io no ny talionis no vony teny frantsay hoe tel na paray, mitovy. No zany raha miresaka ny hoe lex talionis isika
dia mampatsiaro indrindra la eloka natao tamin'ny hafa dia avaly aminao. Rehefa mieritreritra an'io isika indrindra isika zay mianatra soratra masina de to mahatsiaro lay antsoina hoe code d'Hammurabi. Zay lalàna nampiasan'ny Babiloniana tamin'ny manodidina ny taona 770 talohan'i Jesosy Kristy. Io lalam-pitsarana Babiloniana io de voafako ao anatin'io daholo, tsy hoe ny aina sy olo ny aina ihany fa ny maso sy olo ny maso, nify sy olo ny nify, tanana sy olo ny tanana. Zay le antsoina hoe lex talionis na lalàny valifaty. Satria ny Exodosy taty afara ny vo azo zany lalàny zany de to mieritreritra isika fa nindrana io code d'Hammurabi io Andriamanitra na nakatahaka zany. Raha mijery sika ny tontolo fototry ny fanekena talona ny testamenta taloha dia manindry fa tsy nindrana avy amin'izany Jehovah Andriamanitra fa ny lex talionis ampiasan'ny Exodosy dia ampianarin'ny Jehovah Andriamanitra ny tsirairay avy na ny olon'ny testamenta taloha mba tsy hiditra amin'ny lalàny valifaty na anao ny lalàna zay verin'ny tenany fatandrify amin'ny eloka zay ataon'ny hafa aminy, fa tsy maintsy napetraka Andriamanitra zany mba herovana fa misy lalàna ny fitondran'Andriamanitra, misy lalàna ao amin'ny sosialin'ny Israely ka ho ferovana ny Israely zany mba tsy hananao foana na hanao valifaty arak'izay heverin'ny sainy sy heverin'ny fatandrify anatanterahany zany. Noho zany ny lex talionis na lalàny valifaty ao amin'ny Exodosy de défense zany na balizy herovana ny Israely tsy ho tafalatsaka amin'ny eloka be vava hafa koa zay atao amin'ny hafa zay nanao eloka taminy. Amin'Andriamanitra de tsy ny hoe aina sy olo ny aina ihany no hiaran'ny lex talionis ny olona anankiray, fa amin'Andriamanitra zay rehetra manota de miendrika esorina ny aina. Ohatra akitsika amin'ny soratra masina ny Genesisy 2:7-7 vo nanota fotsiny Adama sy Eva de efa nisy aina nalatsaka Andriamanitra tao, satria fantatsika fa notafian'Andriamanitra ody biby i Adama sy Eva, dikan'izay de nisy biby novonoana tao, nisy aina nalatsaka tao mba hosolo ny ainy Adama sy Eva. Manamafy zany Paoly apôstôly fa avatesana ny tambiny ota Romanina 5:7-20 amin'ny soratra masiny zany ny lex talionis de miatra amin'izay rehetra manota, satria zay rehetra manota de tsy maintsy maty, tsy maintsy hiara amin'ny fahafatesana. Koa ny endriky ny loi de talion ny lex talionis eto dia fandaminan'Andriamanitra amin'ny fiaina amin'ny fiarahamoniny Israely, anakanana azy amin'ny valifaty sy hanao fitsarana arak'izay fantatry ny tenany mahakasika amin'ny fandikan-dalàny, indrindra fa ny eloka be vava. Apitao amin'ny Daniela 7:11 zany. Noho zany de tsy endriky ny valifaty ny fikendren'Andriamanitra amin'ny loi de talion na ny lalàny valifaty na ny lex talionis tao amin'ny fanekena taloha, fa fitondran'Andriamanitra manokana mba hampisy le antsoina hoe ordre social teo amin'ny Israely. Raha ny hevitsifikaandriamanitra de mazava araky ny fampianarana teo fa vo manota ny olona dia miandry azy ny lex talionis na ny lalàny valifaty ataon'Andriamanitra aminy de fahafatesany zany. Tazany zany teo amin'ny Israely tany anefitra raha mamakitsika Nomery 1:20 de feno fahotana ny Israely de naripak'Andriamanitra, satria araky ny fampianarana voalohany de zava-boary mananaina sarobidy teo amin'Andriamanitra isika, satria ny fofonain'Andriamanitra nataony tao amintsika lay nefesy hahaya nataon'Andriamanitra ao amintsika, noho zany sarobidy amin'Andriamanitra ny olombelona. Ho fitsonjovana atsika lay zava-boary sarobidy indrindra mihoatra noho zava-boary rehetra de nosoloan'Andriamanitra ny aintsika amin'ny fahotana na tamin'ny fahotana nataontsika. Iverenantsika ny Israely satria tao amin'ny testamenta taloha zany. Isaky ny manota ny Israely de hitatsika amin'ny profo
fa misy famonoana biby eo amin'ny Israely. Raha mitseritsika ny lalàna Levitika, hitantsika eo amin'ny Levitikosy dia averimberin'Andriamanitra, lazain'Andriamanitra ao ny amin'ny fahotana zay nataony Israely, de misy biby ho atao solony zany. Io le antsoiny hoe fanatim-panavotana. Ary hitantsika zany raha mamaky Genesis 3:1-2 tsika, de toa nanao fanatim-panavotana ho an'ny tenany Andriamanitra tao amin'ny tenany tamin'ny alalan'ny fanafinana Adama sy Eva. De raha mahita ny lalàna Levitikosy isika, de ny Israely manota tokony ho faty, fa nisy biby tsy misy kilema na ny bakon'Andriamanitra azy ho vonoina ho solony zany fahotana zany, mba ho fanatim-panavotana, mba ho fandrakofana ny Israely mba tsy ho tafalatsaka any amin'izany atao hoe fahafatesana zany. De hitantsika rehefa mamaky ny Levitikosy manontolo isika, dia mba ho solony ny ain'ny Israely ho alatsaka Andriamanitra, de ny biby, ny ain'ny biby no alatsaka Andriamanitra. Io lalazainy soratra masina fa misy ilay antsoina hoe dam, na amin'ny teny Hebreo, na haima amin'ny teny Grika, ra. Raha miresaka ra isika, dam na ny aina, dia lazainy soratra masina fa ny ain'ny nofo dia amin'ny ra, ary omeko anareo zany atao ambonin'ny altara hanao fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny ra no manao fanavotana satria aina izany. Levitikosy 7:1-2 apitao amin'ny Matteo 7:20-5:30. No zany ny ra zany de midika aina, fa tsy ndriny soratra masina fa ny ain'ny nofo rehetra de ao amin'ny rahany. No zany ny ra zay nalatsaka teo amin'ny zanak'Israely ho fanavotana ny ainy, de mazava zany fa ny aina no nalatsaka ho fanavotana ny ainy. Satria matetika ny fahotan'ny Israely amin'ny maha olombelona mpanotana andova hota azy, de miverimberina io fanatim-panavotana io aina zay alatsaka io, miverimberina matetika, satria isaky ny manota ny zanak'Israely de misy raha alatsaka, isaky ny manota ny zanak'Israely de misy raha alatsaka. No zany biby maro tsy tambo isaina no victime, azavady raha mampiasa an'izany, mba ho fanavotana ny Israely amma aina sarobidy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny ain'ny biby no misolo ny ain'ny olona. No zany maty matetika ny Israely, saingy tsy ny tena ny maty, fa nolay ra, nolay aina zay alatsaka eo ambonin'ny altara ho fanatim-panavotana, dia ny Israely zany maty matetika, kanefa velona nolay aina zay nalatsaka teo anatrehan'Andriamanitra, dia ny rahan'ny biby zany. No zany raha fitintsika ity faharoa ty, ho fisoloana ny ain'ny mpanota, de ny ain'ny biby no asolo ny ain'ny mpanota. Izany ain'ny biby zany de mifono ao anatin'ny rano. No zany fisoloana miverimberina, ho fisoloana ny fahafatesana zay mitsingerina no tsingerim-pahotana misy zay natao ny Israely izany. No zany dia hiditra tanteraka isika amin'izao fizarana fahatelo, sady ho famaranantsika ny fampianarana izao mba hanakaratsika ny tiany mpizara ny fampianarana ho afatra, de ny hoe aina solo ny aina ao amin'ny Exodosy 1:20, tarafina amin'ny famelan-keloka ao amin'ny Jesosy Kristy, araka amin'ny Matteo 5:20. Ka ny hojerevantsika zany eo amin'izao famaranana zao de hojerevantsika lay Novum Testamentum nentin' Jesosy Kristy, na lay fanekena vaovao nentin' Jesosy na ao amin'i Jesosy. Raha ny loha hevitra hoe aina solo ny aina tarafina amin'ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy, de misintona ny saitsika fa misy voambolana matanjaka de matanjaka anankitelo tokony ho fantatsika, tokony ho tsarovantsika, tokony ilomanosatsika ao amin'izao fampianarana izao, dia ny antsoina hoe solo, ny antsoina hoe famelan-keloka, ary ny antsoina hoe
ao am Jesosy Kristy. Reo voambolana matanjaka telo reo no hitatsika ao am'izao fampianaran'izao. Raha miresaka fanekena vaovao sy fanekena taloha sika de tsy manindry zany na midika fa voazara ho anakiroa ny soratra masina hoe misy ny taloha de misy ny vaovao, fa fanekena mifamatotra sy mifameno, satria ny fanekena taloha dia tanteraka ao amin'ny fanekena vaovao. Raha tsy misy ny fanekena taloha, tsy misy ny fanekena vaovao. Raha tsy misy ny fanekena vaovao de tsy tanteraka ny fanekena taloha. No zany tsara raha azo atao hoe koa hoe fanekena voalohany sy fanekena faharoa, tsy samy hafa fa mifamatotra sy mifampitohy. No zany dia tokana sy miray fikendrena trany izy roroa. Ny fikendreny de tsy hafa fa ny famonjena olona ao sy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'ny soratra masina de mpanota avokoa ny olombelona rehetra, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na de ray akory aza. Romanina 7:10. Hatrany amin'ny razantsika de efa nandova ota isika, zany hoe hatramin'ny andron'ny Adama seva de efa nandova ota ny olona, ka rehefa nandova ota de nandova fahafatesana ihany koa. Zany hoe rehefa nandova ota tsika de mandova fahafatesana, satria fahafatesana tamin'ny ota. Hoy soratra masina. Koa izany de tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidirany fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Romanina 5:12. I Martin Luther azy de tena manindry mihitsy fa natioratsika, natioran'ny olombelona mihitsy no ota sady vonganota, satria manana n'ilay fahotana lovana izy. Taorina ny fandikan-dalàna zay nataon'ny Adama seva. No zany ho Lutera, tsy manana zo anana aina ny olona fa tokony hahatra aminy ny fahafatesana. Raha hita zany de tsy manana zo tokony mbola ho velona, manana n'le aina isika olombelona mpanota, fa tokony hihatra amintsika lay lex talionisy na lalàny valifaty, fitsarana ho amin'ny fahafatesana, ho solo ny fahotana zay nataotsika. Hatramin'ny fanekena voalohany tao amin'ny testamenta taloha, zay tanteraka azo feno ao amin'ny fanekena faharoa ato amin'ny testamenta vaovao, ho solon'ny aim-panota de tsy maintsy ilaina lay antsoina hoe kofer na lay antsoina hoe lutron amin'ny teny grika, avitra na solo. Io le antsony teny anglisy hoe ransom. Ampitao amin'ny Exodosy 2:20, ny 2:30 sy ny Exodosy 2:30, ny 2:12 sy ny Jaona voalohany 2:2:20 azafady. Mazava ny tenin' Jesosy ao amin'ny fanekena vaovao hoe fa ity ny rahako Jesosy de ny amin'ny fanekena zay alatsaka ho amin'ny maro famelan-keloka. Raha tena dika ny tenin'ny grika de tsy hoe fanekena fotsiny fa fanekena vaovao. Hitatsika ao amin'ny tsara fampianarantsika zany Matthieu 5:20. Mazava ny resaka eto mifampitohy amin'ny fampianarana fa ny raha hoy isika de aina, satria ao amin'ny rano aina. No zany Jesosy raha miteny hoe ity ny haimahako na ity ny damiko ho Jesosy Kristy zay nalatsany ho amin'ny maro, de azo adika hoe ny ainy no natolony ho kofer, ho litron, ho avitra ho amin'ny maro. I Marka de manindry fa Jesosy tokoa no avitra ho amin'ny mpanota. Marka 2:15. Noho izany ny asa mpamelan-keloka nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'ny nandatsahany rany de asa pisoloana ny mpanota ho finoana-patezerana ataony amin'Andriamanitra ray. Io asa pisoloana na fanavotana na famelan-keloka io de tazatsika eo amin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Matteo 5:20, somary aka kely ny 7:20 tsika fa tsy hijanona amin'ny 9:20, dia tazatsika ny fandraisan'i Jesosy ny kapoka, kos na poterion amin'ny teny hebreo sy ny teny grika.
amin'ny testamenta taloha dia endrika metaforika ilazana ny fitsaran'Andriamanitra na ny fanamelohan'Andriamanitra ny kapoaka, ka Jesosy Kristy mandray ny kapoaka teo amin'ilay senina farany zay natrehany tamin'ny fanaovany sy ny mpianatra teo amin'ilay sakafo farany zay natrehany, de hitantsika fa nandray kapoaka Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nandray kapoaka de midika fa ho fitsarana izao tontolo zao zany, ary tsy hoe nandray kapoaka fotsiny izy fa niten'ilay raha zay alatsaka ho fisoroana ho ainy. Zany hoe Jesosy mandray kapoaka zany de efa mibanjina sady lay asa mpitsarana teo amin'ny hazo fijaliana zay natao tamin'ny olombelona rehetra, nataon'Andriamanitra tao am' Jesosy Kristy tompontsika. Noho zany teo amin'ny hazo fijaliana zany de mbola nampiasain'Andriamanitra ihany ny lex talionis, aina solony aina, ny maro Paulus anondrona mpanota rehetra ny olombelona rehetra, ny voary simba soloa ny zavaboary rehetra le hoe alatsaka ho amin'ny maro, dia voatsara teo amin'ny hazo fijaliana tao am' Jesosy Kristy. Zany hoe raha atao mahitsitsy ny resaka de zao noho izy, lay maro ny zavaboary manontolo, ny olombelona manontolo no tokony ho voatsara iaran'ny lex talionis teo ambonin'ny hazo fijaliana mampanota azy. Fa zao Jesosy Kristy no ny solo azy, ny rany, ny ainy no nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana ho fisoloana ny mpanota. Jesosy zany no name aina vaovao ny zavaboary rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Marina loatra ny tenin'ny soratra masina hoe sady izy no ampiavana ny zavatra rehetra aminy, ka de ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny izy hoy izao no fampihavanana zany na ety ambonin'ny tany na any an-danitra. Kolosianina 2:20. Ny afaka eloka ny manana fihavanana na manana aina eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompontsika. Noho zany Jesosy vo eloka teo amin'ny hazo fijaliana fa ny maro lay mpanota kosa de velona afaka eloka teo anatrehan'Andriamanitra ray. Noho zany ny rany Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana de midika hoe ny aina. Manamafy io hatrany Petera, hoy izy fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka amin'ny volafotsy sy ny volamena no nanaovananareo no nanavotananareo tamin'ny fitondratena adala zay azonareo tamin'ny netindrazana, fa ny raha son'ny Jesosy Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Petera voalohany 2:20 sy 9:20. No mino zany de tsy hoe vidiny rahan'i Jesosy fotsiny no ilazana azy, fa vidiny lainy Jesosy Kristy. Teo amin'ny hazo fijaliana zany nitazantsika ny hoe aina solo ny aina. Noho zany ny famelan-keloka zay niraisina teo amin'ny hazo fijaliana teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zany dia fahavelomanaina ho fisoloana ny mpanota. Ny mpanota tsy mahasolo ny ainy no ny fahotany, fa tsy maintsy zavatra tsy misy kilema no mahasolo ny ainy misy kilema, de Jesosy Kristy zany. Fa lay mpisorona be tsy manana ota irery ihany no afaka isolo ny mpanota, hoy ny Hebreo 4:5. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy no nanapaka lay antsona hoe lex talionis, lay aina solony aina zay miverimberina atao mpanota, atao amin'ny mpanota isan'andro san'andro. Tsy ilaina ntsony ny aina solony aina fa efa voasolo ny mpanota. Tsy midika akory zany fa tsy voatsara intsony zay manota, diso zany. Tena voatsara tokoa izy, saingy rehefa ao am' Jesosy izy de voasolo. Amaraparanantsika azy de ny hoe ao am' Jesosy de misy ny voambolana matanjaka fampiasa andreo teolojianina hoe ain'ny Kristô Iesô. Hitatsika misy lay antsona hoe papakiteny n na ny préposition n anondrona ao am' Jesosy, amin'ny alalan'i Jesosy, no Jesosy. Zay no nanjan'ny préposition hoe n. Ka raha mitenitsika hoe n Kristô de ilazana indrindra zany
hoe no Jesosy Kristy, ao am Jesosy Kristy ilazana ny antony amin'ny lalany izany. Ka io andraikitry ny mpampiaky teny enina io de misitona ny saitsika mpamaky fa ny antony famelan-keloka, ny antony fisoloana de Jesosy Kristy ao aminy, amin'ny lalany. Raha tsy teo zany Jesosy Kristy de tsy nisy fisoloana, tsy nisy famelan-keloka fa fahafatesana no tambony fahafatesana. Noho zany de tsy antony avy amintsika lay fisoloana teo amin'ny hazo fijaliana, tsy misy para avy amin'ny mpanota fa tena sitrapon'Andriamanitra manokana ao am Jesosy Kristy. Andriamanitra no initiateur, Andriamanitra no nanapa-kevitra ho am'izany. Ny famelan-keloka arak'izany de tsy raisina noho famendrehana fa atolotra noho ny aina nalatsaky Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Manindry fa Jesosy ny antony zavatra rehetra, izy mpisorona, izy ny sorona teo amin'ny hazo fijaliana, sady mpisorona Jesosy no sorona. Ny mpanota de tsy marina na oviana noho ny natiora nolovana, saingy noho ny an Jesosy Kristy na ny raha nalatsaky Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana de tonga isa marina ao am Jesosy Kristy ny mpanota. Ny Exodosy de mampiatsaro atsika fa ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema zay natete teo amin'ny tolom-baravarana de niaro ny zanak'Israely mba tsy ho tratry ny fahafatesana. Fa zay tsy nisy ny raha Jesosy, ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema tany Egypta fahiny de niara ny fahafatesana, niara ny lex talionisy. Noho zany aty amin'ny fanekena vaovao koa zay rehetra misy ny raha Jesosy Kristy, misy ny ain Jesosy Kristy ao aminy de voaro amin'ny fahafatesana, tsy tratra ny lalan'ny lex talionisy na aina solo ny aina fa voasolo izy. Noho zany incarné tonga nofo ao amin'ny sakramenta masina izany ain Jesosy Kristy zany rahan Jesosy Kristy zany, ka zay rehetra miombona ao amin'ny sakramenta masina no miomby-pahafatesana, miomby-pitsarana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany voasolo izy teo amin'ny hazo fijaliana no notsaraina ny zavaboary rehetra, ny tsarainany de vory sy ny asany rehetra ary ny fombany voaeloka teo amin'ny hazo fijaliana zany. Fa ny maro ao am Jesosy kosa zay miorina sy tsara fiorenana aminy dia efa voatsara tao am Jesosy izany fahafatesana zany teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany tonga isany marina, tonga isany mananaina, tonga zavaboary vaovao no mino. Noho izany efa voavoela eloka ireo ao am Jesosy Kristy ka miaina sy mandeha amin'ny famelan-keloka. Ny maro zany ny tokony hijoro teo anatrehan'Andriamanitra ho tsaraina ho faty teo ambonin'ny hazo fijaliana, saingy noho ny fisoloan'i Jesosy, noho ny asa-panavotana zay nataon'i Jesosy Kristy de fonatreo ny aina solo ny aina, fa fahafatesana indray no ny solo fahavelomana vaovao. Niatra tamin'i Jesosy avokoa izany. Noho izany ny olona afaka, ny olona nahazo famelan-keloka no manana fiainana vaovao ka maneho ny voninahitra Andriamanitra isan'andro san'andro ao am Jesosy Kristy tompo. Feny ny aina solo ny aina tarafina amin'ny famelan-keloka nataon'i Jesosy Kristy zany de mifamatotra fa isika mpanota no tokony ho tsaraina teo ambonin'ny hazo fijaliana, fa nosoloan'i Jesosy Kristy zany tamin'ny nandatsahan'ny rany teo ambonin'ny hazo fijaliana de manana fahavelomana koa isika. Noho izany ry mino zay manatrika izao fampianarana zao, vidinain'i Jesosy ianao, vidinain'i Jesosy isika. Noho izany atao fisarobidy sy masina eo amintsika zany fa isika de fa nosoloan'i Jesosy tamin'ny ainy. Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay Andriamanitra fa afaka namelatra zany fampianarana zany, ny fanahy masina ny anazava sy ampianatra ary ametraka zany ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Fa afak'izay ho an'izao tambajotra serasera zay ombonana ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy zao, mba handraisan'ny olona fiadamina sy fifaliana ary mba hahatonga ny olona tsara fa kay vidinaina izy teo ambonin'ny hazo fijaliana nataon'i Jesosy. Ny mino ny tokony ho voatsara teo amin'ny hazo fijaliana, ny rehetra, ny maro, saingy Jesosy kosa no nanao rakom-panavotana ho an'izany olona rehetra zany. Ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany
ao am Jesosy Kristy Tompo zay vita rehetra sy ny mbola hatao. Amen.
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara ZFLM full town maripatserovana t-shirt polo suite capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa alefaso ny komandinao ao Antananarivo ao Fianarantsoa ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
mafalina fani famozena azo tsy vidina ilairay tsy tomisanane rampo fanampiposaka mazava sotoko ifasoafanandriamanitra tsy olany numeni anafakany mimisari kari marina mini fiduna yani nukuveluna pacani andani trani Dai Gesù segnali trani faulina tua ubutani nyazu fitalina Yeli betu kuni fiti avani Biminu asidina tami wavani Mifaswa ananjamani chatiulani Numeni anafakani ninisari Kalimari na mini fiduna yali Nukuverna achanya ndani chani Nifyanguna na velu mini fanai Timahari chanani alai panai Timitaha chami turifamute Vizurupangi nani wani finene Nifaswa kananjamani chatiulani Numeni anafakani mimisari Kalimari na mini finuna yani Nukuvelu na achanya ndani chani Nifaswa kananjamani chatiulani Numeni anafakani mimisari Kalimari na mini finuna yani Nukuvelu na achanya ndani chani Be true.
manjaka aina nofetrana raha nanao tany faneva tsy maintsy hozaka mifanogona tsy maintsy atao dreto zahay tilanja faneva nana Suzana navota nanao antsy trapono anolora mentena gata no mbaho anao ny zahay aina no fetra ny tompo manala aina no fetra ny fitiavana asa natrizay andana iala manda izako anao zahay dreto zahay ilanja faneva nana Suzana navota nanao antsy trapono anolora mentena gata no mbaho anao zahay aina nofetra ny nofo anefa mora mirona olavo iray kama nampiry mpandresy mahefa omba nandano azo